Miara-betsika rehetra androany piano ity dia manoranareo hoe inona no zavatra atao rehefa mahazo gitara vaovao zany. Fa mialoha amin'izay aloha dia ataontsika voalohany maka seza dia mipetraka. Eny ary gitara ianao mety hoe gitara vidinao ilay izy mety hoe fanomezana valy amin'ny namana. Ianao zany tsy mahay gitara fa nisy nanome gitara fotsiny ianao mety koa hoe efa programmanao mihitsy nividy gitara ary mety koa hoe nahita gitara ianao teny an-tsena dia eritreretra hoe dia vidiko ity gitara ity na dia tsy fantatro akory zany na dia tsy hainao akory ilay izy. Efatra zany zavatra atao raha ohatra hoe vao nahazo gitara vaovao izay ianao. Voalohany fafana madio tsara aloha ilay gitara zany vao tonga an-trano. Faharoa reglena ilay gitara satria mazava ho azy zany amin'ny ankapobeny varana foana ilay gitara no vidiana. Fahatelo maka application antsoina hoe Guitar Pro zany installé amin'ny téléphone na amin'ny ordinateur. Iny ilainao zany original ianarana gitara. Faefatra dia mitady mpampianatra gitara zany ianao. Idirantsika misy tokoa amin'izay faefatra izay amin'ny faran'ity vidéo ity. Fa ndao antsika hijery ity gitara vaovao anankiray ity. Voafiry zany ity gitara ity dia aravako tenena aloha izy hitanao hoe ohatran'ny ahoana zany voaka. Nataontsika voalohany indrindra dia fafantsika madio tsara aloha gitara. Rehefa mamafa ilay gitara ianao zany lamba maina tsara zany, lamba maina tsara no hamafana gitara fa tsy lingetty tsy akory na ohatra hoe taratasy mouchoir à jeter satria miraikitra amin'ilay tosy indra vao mafanao anazy fa lamba madio lamba tsotra no hamafana ilay gitara. Madio tahaka izao zany izy rehefa voafafanao izay vovovoka aminazy eo hiditra amin'izay isika zao amin'ity faharoa ity. Faharoa régler gitara tsika. Ahoana fomba hireglentsika gitara zany? Amin'izao zany efa misy karazana hoe application Android na logiciel amin'ny ordinateur dia mampiasa an'ireny tsika hireglena ilay gitara. Ny fomba hananao an'izay miditra amin'ny ao ambany aloha fa atao koa ny hangalana an'ilay hireglena gitara zany application hireglena gitara. Efa manana ato anatin'ny findaiko dia ampiasa an'izay zany tsika zao. Rehefa azo zany ilay application nalaina tao amin'ny leroa tao ambany tao amin'izay no reglena gitara zany. Fanamarihana kely anankiray manaraka rehefa miregle gitara ny corde farany ambony zany ilay ngeza ny reglena voalohany fa tsy ilay kely. Ny antony mahatonga ilay hoe corde lehibe no reglena voalohany satria izy ngeza kokoa dia matanjaka kokoa zany ka raha ohatra hoe misintona ilay manche izy hiatrika ohatr'izay zaka n'ilay tension an'ilay manche misintona anazy zany. Fa kosa raha corde ilay manify no reglenao mety ho tapaka izy raha izy no ataona mahatratra diapason voalohany. Izay zany fanamarihana kely izay. Meko daholo ny anaran'ilay corde ary corde de mi, corde de la, corde de ré, corde de sol, corde de si, corde de mi. Dia tombontsika aty amin'ny corde de mi zany. Tokony ahita sary ohatr'izao zany anatin'ny application téléchargentsika ahafahana miregle gitara. Tendran'ilay corde de mi zao zany dia metsika ohatr'izay ilay amin'ilay sariny izy. Dia raha vaty amin'ny ankavia zany izy dia mbola mila miakatra zany ny tanako miregle. Mila miakatra zany aty miakatra, miakatra, midina, midina. Ohatr'izay izy hitantsika eto amin'ny sary fa tokony miakatra zany satria aty amin'ny ankavia ilay marika kely malaza anazy eto dia zany hoe miakatra zany ny tanako eto amin'ny mekanika mantsy ny fiantsoana ny fanodonana anazy eto. Miakatra zany ny tanako mandra-pahatonga ilay fanondro eto ampovoany ho tonga maitsomaitso.
Zay hitantsika angambany io a misy ohatry izay zany izy a raha mahazo an'le réglage a mety le corde anankiray de midina hatrany hatrany raha tonga ao amin'ny corde 2 mi farany aty ambany azafady. Raha ohatra zao feona gitarantsika tavoazo am'izao izy a efa noho ohatra zao indray zay zany feona gitara azonao fa raha tsy zay de mbola tsy dia pasao zany le gitaranao. Fahatelo a télécharge application antsoina hoe Guitare Pro zany a ilaina amin'ny fianarana gitara. Eto amin'ny chaîne YouTube antsika Kevin Ratsiry zany a ireo partition tablature rehetrarehetra alefa eto amin'ny chaîne de misy version afaka vakiana amin'io application Guitare Pro io. Zay ny antony voalohany ilaivantsika anazy de rehefa azonao ilay application tokony ohatry zao zany zavatra hitanao ao anatin'izany application Guitare Pro zany. Araka le raha zaiko tany am-boalohany misy logiciel no misy application amin'ny téléphone Guitare Pro. Ohatry zay le amin'ny téléphone fa ohatry zao zany izy raha ohatra tsy jery amin'ny logiciel indray tsika. Ohatry zao zany ny endrikendriny afaka ampiasainao ihany koa izy io raha ohatra hoe hanoratra muzika ianao na hamaky muzika zany. Anandrana andefa hira anankiray zany io hitantsika androany. Ohatry zay logiciel ny Guitare Pro zany mahafinaritra be afaka zandrina tsara, afaka mamorona ianao afaka miasa tananao misoratanao notation musicale amin'ilay logiciel. Fa efatra sady farany mila mitady mpampianatra zany ianao mitady prof de guitare mampianatra anao an'ity zava-maneno izay tena mahafinaritra ity ary zava-maneno madina. Ny antony ilaivanao mpampianatra tsotra kely hitari-dalananao ahafahanao mahafantatra hoe zao ny tsy mety zao ny tsy azo atao zao ny atao rehefa mitendry gitara. Ny antony faharoa dia zao hoe raha mampianateny ianao mety misy diso maromaro zavatra ianaranao de averimerinao le diso de lasa fazarana de rehefa mahay an'le zavatra tena marina ianao aveo sahirana ianao zany no manitsy an'izay. Za manokana tafiditra tao anatin'izay sokajy zay hoe nampianatena aloha zay vao mianatra. De zavatra tsapako rehefa mampianatena ianao matetika aloha zany diso foana ilay zavatra ataonao. Matetika diso de manitsy ianao de mety mbola diso de manitsy ianao de mety. Fa raha hoe nisy nampianatra ianao hoe tika tena marina tsy manao an'io fahadisoana be dia be ireo fa tonga de le muzika tena marina zany tendrenao muzika misy notation musicale muzika efa nandalo fandalinana zany. Fa kosa misy tombontsoa kely ihany ilay mampianatena zany satria manana expérience ianao ataoko amin'ny teny vahiny hoe manana expérience ianao azonao anatin'izay hoe mampianatena izay zany satria mahita zavatra ianao dia akambana amin'ny zavatra fa hainao dia lasa mamorona lasa miteraka zavatra tsy ampoizina mihitsy ary zany ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Arak'izay lazaiko izay zany dia andao mandanjalanja hoe mila mpampianatra sa mampianatena. Raha mpianatena ianao efa be dia be zavatra ahafahana mampianatena zany amin'izao fotoana izao amin'ny firoborobon'ny teknôlôjia, eo ny YouTube, eo ny Facebook, eo ny application Guitare Pro le volantsika teo mbola idirasika amin'ny ambanivoangy iny ao aletrinakena fa aro tsy tapaka ny chaîne YouTube antsika. Fa kosa misy mpampianatra zany dia tena azo teneny hoe mahazo tombony foana zany ianao raha manana mpampianatra ianao mampianatra gitara, mampianatra muzika ianao. Amara-paranantsika anazy misy bonus itendrika vitsivitsy zany amin'ity gitara vaovao ity
hirako ny anankiray amin'izy ireo composition nataoko dia aorina izay hianatra hira farany tsotra indrindra isika satria isika voalance gitara araka ny resakisika hoe voalance gitara mbola tsy mahay zavatra ty isika zany dia anatra hira anankiray isika mélodie tsotsotra afaka tonga dia ampiarina zao dia zao. Tira manaraka ty zany a hira soratako izy ty a lohateniny a mandalo dia atolotro ampitiavana antsika izy a androany. Ambalana koa zay mitendry hira anankiray tsika miaraka mitendry tsika amin'ity hira anankiray ity a eto ny hira tendrentsika zany a mitondra ny lohateny hoe au clair de la lune. Tanako fotsiny arahanao a dia mitendry arak'izay fahitanao ny tanako zany ianao. Lasa ary tsika tendreko aingana aloha izy a dia aveo tendreko miadana. Mankasitraka aloha izay ilay vidéo hatrany farany a raha misy fanontaniana dia aza misalasala mametraka an'izany amin'ny commentaire dia izay vidéo antsika androany aloha fa amin'ny manaraka indray a dia andrabeo aloha daholo.